zany tena ao anatin'ny vanim-potoanany hoe fa raha ny fahitana azy zany dia efa mimena be nisan'ny olona mitondra ny tsimikaretina coronavirus covid-19 tsika ary efa malefaka be zany le fiboana efa mifampikasika ny olona nasana zany dia tsy idina foana zany ny tondrana an'le aro vava-orona orona sy aro vava rehefa mivoaka ny trano sy ny tsy fikasiana mihitsy n'ireo orona sy vava ireo satria indraindray ny tanantsika mety hoe mikasika fitaovana na volana zavatra hafa mety misy an'ilay aretina dia tsika indray mampitra lizy anatin'ny vavatsika sy nodintsika ao. Fa ny vanim-potoana toy izao isa-taona manomboka ho septambra oktobra eo zany dia rahantsika mahita fa eo foana no mampirongatra ny peste eto Madagasikara. Tamin'ity noho ny tsy fisian'ny famadihana satria fipetrany raisina tsy hamparitaka an'le covid-19 vokatr'izay dia lasa tsisy koa zany ny peste satria raha mahita fa ny famadihana izay misy eo zany no mikirakira-drazana ny olona eo foana no mamparitaka ny peste satria misy foana ny olona maty ny peste izay milevona pasan-drazana dia rehefa voakirakira iny razana iny rehefa mitondra famadihana dia miparitaky ny razana misy peste iny dia reny indray zany no vezivezy eo voalavo miankinana ny poti-zavatra miaraka amin'ny razana misy peste iny dia voandray le voalavo dia indray kakeriny parasy dia indray avy eo mamindra ny peste any amin'ny olona. Izay foana no mampirobeny ny peste eto Madagasikara ary Madagasikara rery no mamadika eto ambonin'ny tany dia Madagasikara rery koa zany anisan'ny isiana peste amin'ny verimberina foana izay mifanohy tsara isaky ny vanim-potoana ny famadihana. Ary izao tsika miteny izao isa-taona ahimana foana trangana peste nefa tamin'ity tsisy mihitsy vokatry ny tsy fisian'ny famadihana izay fipetrany raisina mba tsy hamparitaka an'le covid-19. Mazay resaka covid-19 zay nanahoana atao anatin'izao hoe efa fidinana le pika ny fisian'ireo olona mifampiteny eto aminareo? Eto amin'ny aloha zany ny le covid-19 tena efa miaina mihitsy efa mazambara hoe tsy misy mihitsy zany ny olona mitondra an'izay fambarana aretina covid-19 zay. Ny fepetra ve mbola mipetraka ihany ho an'ny toeram-pitsaboana atao? Mbola mipetraka foana ny fepetra raha vao mbola misy na dia singa ny anankiray ara ny mitondra ny tsimikaretina covid-19 na eto Madagasikara zany tsy maninona maneran-tany mihitsy koa ary zany dia mbola mipetraka foana ny fepetra ny fitondrana aro orona sy vava rehefa mivoaka ny trano izy ny fanaovana ny tsy fikasiana ny tanana ny orona sy ny vava amin'ny tanana dia ny fanasana tanana amin'ny rano sy savony moa zany raha hoe tsy afaka manao an'izany ny mpandehanana eny dia rehefa tonga ao trano sasana amin'ny rano sy savony ny tanana alohan'ny fitehana orona sy vava dia farany ny famonjena tokom-pahasalamana faran'izay akaiky indrindra